Ivirenantsika kosa ny vaovao sosialy Mahatsiaro manana adidy. Eto amin'ny firenena ny orinasa SAMADA ka androany indrindra dia nanolotra vary nilanja 20 taonina ho an'ny mponina any amin'ny faritra Atsimo ity nosy ity. Ity orinasa ity, ireo faritra manamorona ny ranomasina no fantatra fa hisitraka izao fanampiana izao nohon'ny fisian'ny orana any an-toerana. Velo sy mamira Samuel mitatitra ny vaovao. Nanolotra vary milanja 20 taonina ao amin'ny faritra any Atsimo ny orinasa iray Tsivato androany. Fantelo moa izao nanaovan'ity orinasa ity fanomezana varoto izao any faritra Atsimo iny. Nololona Madagasikara Samson Golzara nandray izany fanampiana izany. Nanambara moa ity lolona ity fa dia ny faritra Atsimo manamorona ny ranomasina no hisitraka ity fanampiana ity satria tena vao mafy ny faritra iny no tsy fisian'ny orana. Tsy hijanona amin'izao moa ny fanomezana fanampiana toy izao fa mbola ito kosa isaky ny 2 volana ho ihany lehibe an'ity orinasa ity. Ny amin'ny dia ny faritra amin'ny sisin'ny ranomasina, izany hoe amin'ny litoraly amin'ny faritra Atsimo Toliary iny tena hita fa tena reraka be koa amin'izao dia hahazo amin'ny fanampiana ity. Misy tapany ihany koa makany Androany dia misy tapany makany faritra Menabe iny amin'ny tapany Atsimo Menabe iny zany. Tsy mahavaolana velively moa ny fanampiana tahak'izao fa kosa efa misy lamina sy fampianarana apetraka amin'ny fanjakana mba hialana amin'ny tsy fampian-tsakafo any Atsimo any. Dia iny vaovao sosialy iny ihany koa no manakatona ny fotoana ny fampalalam-boantsika zao alina izao. Saorany isika tany atokantrano tany naharitra anjery ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra madv hatramin'ny farany. Mifamin'ny fotoana rery isika eo amin'ny fotoana manaraka. Veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy.